Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Eny ary tompoko mbola manatitra ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manaraka ty fandarana ty indray ny tenako amin'izao fotoana izao ary dia manasa anao ihany koa mba anaraka hatramin'ny farany izao fotoanantsika izao. Androany dia ny tenako indray no hitondra ny hafatra ho antsika rehetra izay noko fa misy fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra antsika indray amin'ny alalany fotoanantsika androany izany. Ka de ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fitahina kosa de ho amintsika rehetra izay eo apoditry ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao. Mialohany afatsika tena miditra amin'ny fotoanantsika tanteraka, andehantsika hivavaka, ametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fotoana mba ny fanahy masina mihitsiny no hiasa amin'ny fiainantsika manontolo ary izy ihany koa nanao zavatra lehibe. Ary eto ako dia manasa antsika rehetra, mety marary ianao ao anatina fanaitainana ny vatanao, tsapanao mihitsy hoe tena tsy mahazo aina ianao amin'izao fotoana izao mahita ity fandarana ity, miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy, hivavaka rehefa aveo izay noko fa Jesosy Kristy anasitrana anao tahaka an'ireo olona marobe izay hitanay hoe nositran'Andriamanitra tamin'ny aretina. De anjaranao ihany koa androany afaka hositran'Andriamanitra. Ho anao ihany koa nefa izay ao anatina olana tena verevitra, mety mialatsiny amin'ity teniko ty, mety bokatrosy ianao amin'izao fotoana izao, tsy hitanao tsony hoe aiza ny lalakombana, mitambesatra eo ambony lohanao mihitsy ny fampiroron'ny olona izay manana trosany aminao. Mety ao anatin'izany fahaverezan-kevitra ianao amin'izao fotoana satria mety mampiroro anao mihitsy ny tompotrosa hoe hogadrainy ianao na hotoriny ianao na tsy hitanao tsosa azo atao satria mety efa nitety vahaolana tatsy teroa ianao, mety efa manantenana tena namana na fianakaviana ianao, mety tsy nahita ianao angambany fa androany mampanantena anao ao amin'Andriamanitra de misy vahaolana maro omenan'ny olona rehetra izay mino azy. Ka hoy amintsika hoe manasa anao ako anaraka hatramin'ny farany fandarana fa any arinany de hivavaka amin'ny famaranana an'ity fotoana ity ho an'ny olona ao anatina aretina, ao anatina olana, ao anatina ady maro samihafa izay mety tena hoe mampamifo angambany arabaky teny, fa hivavaka ako. Mety efa nentinao tany aman'olona, mety efa nanatona hatramina mpampisampy mihitsy ary ianao fa mety tsy navaolana anao izy, fa zao voalazan'ny Baiboly fa ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao. Ka hivavaka sika ary apetraka tsika tanan'Andriamanitra ty fotoana ity dia iroso avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Andriamanitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay. Enao le Tompo Andriamanitra rainay avy indrindra, le Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, enao ny Andriamanitra ivavahanay. Jesosy enao no tompo sy mpamonjy anay, lahy mato anay teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny ranao ianao ary nanolotra ny ainao fanavotana sy famonjena ao anay. Ankehitriny Jesosy Tompo de misaotra anao satria rehefa niakatra ny akany an-danitra ianao de nampidinao aty aminay ny fanahy masina amin'izao vaninandro izao. Misaotra Jesosy satria izao ny vanim-potoana ny fanahy masina zay andro ny fahagagana ihany koa. Apetraka eo tananao ary ty fotoana ity izay fotoana tsara indrindra nomenao anay eranay mbola manaraka ity fandarana ity. Andriamanitra tario araka ny sitraponao zahay ary kasika ny fonay sy ny fananaina ny herin'Andriamanitra androany ary anao fahagagana aminay ianao Tompo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra. Amen. Andehantsika ary hijery tenin'Andriamanitra anankiray ao anatin'ny bokin'ny Deutéronomie toko faraika amby folo andininy fahenina amby roapolo sy ny fafito amby roapolo ary mivalo amby roapolo. Deutéronomie toko faraika amby folo de vakitsika amin'ny andininy fahenina amby roapolo, fito amby roapolo, valo amby roapolo. Ho anao moa izay misy Baiboly ao an-tranonao ao de afaka miaraka mamaky izany tenin'Andriamanitra izay voasoratra voarakitra ao anatin'ity Baiboly masina ity isika. Zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izaho mametraka fitahina sy ozona eo amin'loanareo anio. Fitahina raha enonareo ny didin'i Jehovahandriamanitra reo izay andiko anareo anio. Ary ozona kosa raha tsy enonareo ny didin'i Jehovahandriamanitra reo fa hivily hiala amin'ny lalana izay andiko anareo anio mba le ianareo ka anaraka andriamanikafa izay tsy fantatrareo.
avy amin'io andaratsoratra masina io zany no entsika kana amin'ny fampianarana eto amin'ny toeranyity. Androany dia andaotsika hitona aloha hevitra anankiray hoe fitahina ve sa ozona no ilainao. Fitahina ve sa ozona ho iaho no ilainao. Zao mantsy no izy, na ny fitahina na ny ozona dia samy misy avokoa izy ireo. Na ny fitahina ho iaho na ny ozona de samy misy avokoa izy ireo, ary afaka miasa, afaka raisin'ny olona avy-tsapahitanana eo amin'ny fiainany sy ny ankonany sy ny hoaviny. Zany hoe raha misafidy no tahina ianao de afaka ho tsapanao sy avy-tsapahitana zany, ary tsy hainao rery no atsatra ny fitahina zany fa na ny ankonanao sy ny taranakao aza de afaka iaina amin'izany fitahina izany. Ny ozona ihany koa nefa ny ravana araka ty voasoratra novakitsika ity tsy za akoriny no ny teny an'le izy, fa ny tenin'Andriamanitra ny rahantsika namaky teo no mampafantatra ny fisiny zany atao hoe ozona izany. Ary ny fandaharana izay rahantsika manaraka ity de matetika renao foana ngambany izay mampianatra sy milaza ny fomba tena hoe fisiny zany ozona izany sy ny fiasa zany ozona izany eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ety ambonin'ity tany fandalovana ity. Hoy aho teo manao hoe tena misy tokoa ny fitahina ry havana izay miaino ahy. Maro ny olona tena hoe tahin'Andriamanitra mihitsy ny fiainany, ary atao anatin'ity baiboly ty de ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ry Jakoba ohatra zao de rehefa niala tao amin'ny ankonany ray aman-dreniny izy no ny fanenjehan'ny soralany anazy de niaina tany amin'ny toerana anankiray, firenena anankiray izay nisy an'ny Labana. Rehefa nipetraka tany io lehilahy io de ambaran'ny baiboly fa nanompo an'ny Labana tao foana izy. Tsy tena hoe tantaraiko amin'ny tsipirina angamba ny tantara fa ataoko amin'ny ankapobeny. Rehefa nanompo an'ny Labana tao izy zao nakavady, nivadika tamin'ny indroa Labana tamin'ny resaka vady, tamin'ny fitokisana sy zay fampifanarahana. Fa tao anatin'ny 400 taona Jakoba no niezaka nanompo an'ny Labana mba zahoany vady. Tsy vitsy amintsika nge manana olana amin'ny resaka fanambadiana taka izany fa dia ny lehilahy foana ianao, manambady ianao, risaky ny ampiakarin'le lehilahy de ohatrany hoe voafitaka foana. Sasatry ny voafitaka, ohatrany indraindray ary ianao de mietreritra mihitsy hoe tena tsy te hanambady intsony tsy te hiaraka amina lehilahy intsony tsy vitsy ny vehivavy efa niona tamiko ny resaka zany mihitsy ny pastera tena menatra olona, menatra ny ray aman-dreniny teraka, menatra andreo anadapiraitapo, menatra ny fianakaviana, menatra ny fiarahamonina, ary tena hoe difitry ny vavan'ny olona raha baky tena vehivavy ratsy fitondran-tena, vehivavy tena maditra, misolosolo lehilahy matetika, nefany zao matetika ny fiteniko amin'ny olona tsy fidiny amin'le olona tokony tantarataka izany, tsy fidiny an'le olona hoe fiaina andeha hiaina amin'ny fiainana taka izany, fa na faniriny olona ty ambonin'ny tany de samy mba ho tojo lay tena hoe vady sady mendrika no tena tiana, no tena hoe tona fiadana sy fifaliana, ary mitondra ihany koa fahasambara-tokantrano. Tahaka zany daholo ny etaetan'ny olona sy ny fanirinin'ny olona. Be de be nefa ny vehivavy no tena voafitaka, manana olana raha-panambadiana tahaka izany, miaina to ambony'ity tany ty. Tsy resaka ny ampitan-dranomasina fa iresaka kosa ny amintsika miaina eto Madagasikara. Tsy vitsy ny olona tena hoe manana olana ary mamoy fo ary faratra ny famonotena mihitsy aza no zany olana raha-panambadiana izany. Mety anisan'izany zao ianao zay manaraka ity fandaran'ity amin'izao fotoana izao, mety tena voafitaka foana ianao, tsy mety mahazo tokantrano ianao, sasatra ny voafitaky ny lehilahy ianao, mety tsy lehilahy ndray nefa ny voafitaka fa mety vehivavy koa. Be de be ke vehivavy mamitaka lehilahy voafitaka le lehilahy, de mety ndraindray mieritreritra ianao hoe ilay le vehivavy ve ny tena mpamitaka sa le vehivavy ve ny tena ratsy fitondran-tena sa ilay lehilahy ve ny tena mpamitapitaka sa ahoana. Fa za rehefa nahita tanatin'ny baiboly ry havana ty zao, natao tahin'Andriamanitra mihitsy ara-tokantrano sy ara-pitiavana ny olona, satria ny fanambadiana de tsy avy amin'ny sitrapon'ny olona fa tena avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra mihitsy ny olombelona zay niforoniny voalohany Adama, fa na de nisy ny zavatra rehetrarehetra napetrak'Andriamanitra tamin'ny toerana tsara atao Edena raha izy, de indray andro Andriamanitra nahita ihany hoe tsy mety ny fiainan'ny ty lehilahy ty irery,
noho izany andeha anamboarako na omeko vady sahaza tena mendrika anampy ameno azy izy zany tompoko ny tarigetra an'Andriamanitra zany ny principe an'Andriamanitra tamin'ny fanambadiana hatrany am-piandohana kanefa ny maninona am'izao fotoana izao be deabe ny olona manana olana ra-pitiavana be deabe ny olona namoy fosy tena hoe lasa-dala no fanambadiana akoatrandreo efa namony tena be deabe mihitsy akoatrandreo efa namarana ny tantara-piainany no zany olana izany petsaka am'izao fotoana sasany ray nanambady nazo tokatrano vita mariazy vita soratra fa mampalelo de zao tokatrano efina arabaky teniny ny sasany sa aloha de miteny amitsika hoe raha va amin'Andriamanitra ny fanambadiana de natao izy fiadanana natao izy fitsarana natao izy fitiavana natao izy filaminana fa tsy vitsika ireo olona tena manao fomba fiteny mihitsy ny tokatrano tsy ahake alao petraka atao anatin'ny tirindrina efatra ity fa izy miaino anatin'le tokatrano mety anisan'zany ianao zao am'izao fotoana hoe tena tsy miadana arabaky teny fa tena mijaly mitomany ranomaso mampirafy mivady mamono mivady ny ravavy atry-an-danony mety manao tsinitsinina mety menasy anao isan'andro ny toko hoe ny vady tsy mampidibola nefa mikarama tsara any ivelany izy mety mandany vola be fa ianao na de toko hoe vola mba ho ampiasainao kely ao an-trano azy de tsy omeny ianao mijaly mety mahi ianao noho ny olana noho ny ady ara-panambadiana noho ny olana raha tokatrano am'izao fotoana izao fa mampanantena anao afaka hotahin'Andriamanitra ny tokatrano satria tena misy fitahina ao amin'Andriamanitra natao hitona fitahina ao amin'ny tokatranonao Andriamanitra napetraka eo am'laonao izy Andriamanitra ny fitahina raha nataon'Andriamanitra aloha ny fitahina tompoko afaka ho raisinao atsapahitana zany fitahina zany na iza olona mety metrehitra sy miteny am'izao fotoana zao hoe tsy zany tsony ny tena mamaky anay tsy zany tsony ny tena mampiazakazaka anay ry havanao Andriamanitra de lina amin'ny olona mangetaeta amin'ny fitahina Andriamanitra de tahitan'ny olona zay manompo azy mba hafantaran'ny olona rehetrarehetra fa velona Andriamanitra de natao hotahiny tsika tompoko natao andray fitahina Andriamanitra isika satria ahoana moa ny nohon'ny olona ahoana ihany koa ny andresy lahatra ny olona hoe misy Andriamanitra ary tena mità Andriamanitra raha tsika zay mpanompony raha tsika zay miaraka aminy raha tsika zay vahoaka an'Andriamanitra ary tsy miaina amin'ny zavatsoan'Andriamanitra iadama nitahina be izy ny alohan'ny nampanota azy ny alohan'ny nalavo azy tena niaina tamin'ny fitahin'Andriamanitra ary mandraky ny andro any tsy miova ny Andriamanitra ny fitahina fa afaka mbola hitan'ny olona zay sena resy lahatra sy mino izany fitahina zany kanefa nody aty hoe fa maninona tompoko tsy zany tsony ny ainan'ny olona Jakoba de na de nivadika anazy impira ary Labany manoloana le resaka fanambadiana fa tsy navelan'Andriamanitra raha tsy tonga tao amin'ny iriny ary tonga tao amin'ny anjara voatendry ny Jakoba tsy vitsy ny resaka fanambadiana ihany nefany fa na de teo amin'ny resaka fivelomana velotena azy asa amandrara de osy ny tenin'Andriamanitra hoe nanomboka nanatona ny Labana Jakoba de niteny taminy hoe fony za tonga teto aminao tompoko de kely ary tena hoe tsy de marobe ny zavatsoanao sy ny fiompianao sy ny biby fiompinao ankehitriny nefany no fitahin'le Andriamanitra Abrahama raiko de ny marobe mihitsy ny zavatsoanao sy ny fitahinao ny maro ny biby fiompinao satria no tahin'ny Andriamanitra Abrahama raiko ary zay no natonga fitahinao anao engany any amin'ny toerana misy anao mba fitahina daholy atsapa fitahina ny olona de nanomboka teo de ny fanaraka tamin'ny Labana Jakoba hoe aiza zay mba karamako mba melomako mivady amantsanako aiza zay karamako mba ontry ny helipoko zay nanompoko anao tompoko de ny fanaraka izy mirahalahy mianaka natao tokoa fifanarahana nomena zay karama fanekena zay karamany Jakoba fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay ny fanarahana sy ny fanekena rehetra de ny vadian'ny Labana tsy nomeny Labana nilaviny daholo ny karamany Jakoba ary tsy nety nanome zay anjara karama mihitsy Labana tam'izany fotoana olana ho an'ny Jakoba zany tompoko fa saingy izao na inona fivadian'ny Labana Andriamanitra efa nafantatra Andriamanitra efa nanome Andriamanitra nke efa nitsodrano fa natao tahiny Jakoba de niraisy ny fitahin'Andriamanitra de ozy ny Baiboly hoe impolo ny ovo na hoe impolo ny vady tamin'ny karamany Jakoba Labana tam'izany fotoana izany fa tsy navelan'Andriamanitra hitondra aloza ho anazy zany fa notahin'Andriamanitra be mihitsy izy ary zany na tonga Jakoba tena nitahin'Andriamanitra nanana mpanompo marobe nanana biby fiompo marobe ny alohan'izy niala tao amin'ny tanàna Labana hotany amin'ny ray aman-dreniny notahin'Andriamanitra be Labana i Jakoba azafady nataon'Andriamanitra fiain'ny fitahina amin'ny fiainan'ny Jakoba satria zay le atao hoe Andriamanitra mita
de mandraka zao io Andriamanitra io tsy Jakoba rery no tahiny fa hatramitsika miainao ankehitriny io de natao tahina. Mety anisan'ny olona manana olana amin'ny asa ianao am'izao fotoana, manana olana amin'ny arabola ianao am'izao fotoana, mety tena vadia amin'ny mpampiasa anao ianao, mety tsy azony karamanao angambana fa androany am'tsodrano amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy ho tahin'Andriamanitra any ianao de ho azo anko ny volanao tahaka nazahoan'i Jakoba ny karamany. Ho tahin'Andriamanitra ianao satria tsy miova ny fiasan'Andriamanitra fa ny atsokanao de ity mino tompoko aoka tena ino soresy lahatra isika fa tena mitaha Andriamanitra. Zavatra tsapako sitako rehefa andriavana de zao fanontaniana apetrako ty satria niendrika fanontaniana aloha hevitra atsika hoe fitahiana ve sa ozona ny ilainao, fitahiana ve sa ozona ny tianao. De fanontaniana apetrako ary de zao fa maninona kosa ary nefany tsy vitsy ny olona iresaka amin'ny olona efa vavaka eto zany be de be ny olona na tsy vavaka azy tsy mahatsapy zany fitahian'Andriamanitra izany akory. Ndraindray ohatry ny hoe mampandainga an'Andriamanitra ve sanatria na mampandainga mpanompon'Andriamanitra na mampandainga nyty baiboly ty. Be de be ny olona am'izao fotoa sao tena miainao anatina fiainana mijaly, miainao anatina fiainana feno fahoriana. Amiko de ity rehefa fanohatra amin'ny fitahiana araka ty voasoratra ity de ozona izany, ozona izany ary misy fanamiasa ao ambadiky zany tompoko de tsinona fa nerina ozona zay tsy hitanao maso tompoko fa tena azo tsapahitanana ny asa taony amin'ny fiainanao. De io ozona io de izao ny zavatra ambarako amintsika androany. Nanomboka tamin'ny vanim-potoana izay nalavo an'ilay zanak'olombelona izay noharian'Andriamanitra voalohany teto ambonin'ny tany de tsy iza fa i Adama sy Eva. Nanomboka tamin'izany fotoana izany no nidiran'ny ozona voalohany teto ambonin'ny tany ary mbola mitohy hatramin'izao zany tompoko no ninona no tsy fakatoavana n'Andriamanitra sy ny teniny no anisan'ny fototra voaloha na tonga izany ozona zany tonga tety ambonin'ny tany. De mandrak'izao itenenantsika izao de mbola maro ny olona vesarany ozona io eo amin'ny fiainany sy ny taranany sy eo amin'ny tany izay honenany. Misy anke ny ozona tena eo amin'ny tany mihitsy, eo amin'ny tany honenan'ny olona misy ozona satria raha nanozona zao Andriamanitra tamin'izany fotoana de nitodika tamin'ny Eva izy Genesis 3:12 nozony lay vehivavy. Rehefa avy nanozona ny Eva izy de nozoniny koa lay lehilahy. Rehefa voaozona kosa lehilahy de ozony baiboly de voaozona tamin'ny tany honenany. Zany hoe hatramin'ny tany zany de natrapa ihany koa hoe nandray fanozonana. Nisy fanozonana nianatra tamin'ny tany. Genesis 3:17-18 no mampafantatra zany ihany koa. Zany hoe lasa nisy fiatraikany trany amin'ny tany honenana le ozona. De io tany io rehefa misy ny ozona de mitondra olana, tsy manome vokatra, tsy manome fanambinana. Ndraindray ara ao anatin'ny trano honenanao mihitsiny mety misy fampahoriana, fantrana, tsombiazana. Eo amin'ny tokonam-paravaranao mihitsiny misy ozona manaka anao de tsy zavatra tsara mitsofoka ao, tsy zavatra mahafinaritra mitsofoka ao, fa korotana lava, fampitehana, faravana. De zay zavatra tsara mba tafiditra anatin'le trano de misy remarika anankiray teneniko anao ty ohatry ny ravarava, potipotika, tsy tamana ela be, amam-bolana vitsivitsy, andro vitsivitsy de simba zay zavatra mba sarobidy, simba zay zavatra mba misy valerana, simba zay zavatra mba tsara ny vidinao vola be, potika vetivety. Fa ny zavatra ohatry ny hoe efa ratsy, mialatsiny am'lay fiteniko, zavatra ohatry ny hoe efa tsy de tena manahoana loatra, reny ny tamana ao an-tranonao, reny ny mateza ao an-trano, misy ozona zany ao anatin'le tranonao na ny ray am'le mpivady misy ozona. Ka rehefa misy ozona amin'ny ray mpivady de miara etraika sy ioty mivokatrany ozona zany le olona. De ny ozona io maro ny karazana ozona mety etraika amin'ny fiainan'ny olona fa tsy le tamin'ny andro ny Adama sy Eva irery ihany hoe fahoriana niterahanao zanaka, ny vadinao itokisan'ny fanirinao na voaozona anao ry Adama ka niatsembohan'ny tavanao ny nananao, anilitsirotsero anao ny tany, anana fambolo no hoaninao. Tsy izay ozona zay ihany tompoko no hoe misy fa mandraky ny androany arakaraky ny tombon'ny ota nataon'ny olombelona teto ambonin'ny tany de neny tompo satria ozona ny etraika tamin'ny fiainan'ny Adama sy Eva io de ho vidiny le ho fahotana zay tsy fanekenan'Andriamanitra nataony. Fa taty aoriana ny olombelona de mbola nitoy ihany ohatra ny taranaka Adama sy Eva ikaina namono ralahy ndray izao de nanomboka ny tompo ndray ny ozona satria naninona lasa mpanjainjaina ndray le lehilahy, lasa tsy name vokatra ho atsony ny tany, lasa tena nijaly nandrendraka ambonin'ny tany izy le ozona nazo anazy de nitoy ihany ny ozona nanomboka niteraka kaina
de nomboka nisy taranaka maromaro tetabony tany de nentombo ny fahotan'ny olona de nitombo nanaraka izay koa ny akapetrahana ozina nitombo nanaraka zay koa ny asana ozina nitombo nanaraka zay koa ny hoe ozina metefy sy metraika ny fiainan'ny olona fa tsy anankiray na anankiroa na anankitelo akory fa maro le ozina ireo de anisan'ny ozina anankiray mba tiako hoentina hojerevantsika eto androany zao ohatra de ny ozina anankiray mba tiako hoentsika ianarany eto de ozina ampitona fantrana io ozina ampitona fantrana io zao de be mihitsiny ny olona tena misy ny oziny fantrana io ka na de efa tena hoe manao ny entso zavatra miezaka tena mba manana tanjona manana fanirina ohatry ny olona rehetra mba te hivoaka ao anatin'le fantrana ary le olona raha io oziny fantrana io no mitambesatra am'ilay lehilahy na am'ilay vehivavy na am'ray aman-dreny miteraka anao de tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainan taranaka na amin'ny fiainan tokantrano izany ozina izany mety ny ray aman-dreninao nisy oziny fantrana fa inao taranaka taty afara de ho tratra zany ozina zany tena maro ny olona mbola vesara zany oziny fantrana zany ny fiainan sy ny taranany zao ny fitranga ny oziny fantrana io zao fomba fiasany zay rehetrarehetra zavatra ataonao de zao tsy mety tafavoaka mihitsy amy zavatra atao resaka fandrarana rabola sy ny rehetrarehetra no zavatra ambarako eto mantaboka lava ohatrany misy zavatra lehibe fahasoavana vola be asa mampidibola na misy tena karazana fandrarana nataonao hoe tokony ho azo le vola be androany raha miaraka amin'ny olona maromaro le olona misy ozony fantrana de no ny ozony fantrana io de tsy tafavoaka le zavatra fa raty na hoe mantamoka indray matekarana ny foana ihany ko ainao ngama zany hoe matekarana zany ohatrany efa mba ny ame atodiny any efa mba hita taratra hoe sokatra kely lalana fa vetivety eo de inona matekarana tsy ny ray mandeha tsy ny roa tsy ny telo fa matety hatramy fotoana tsarovana saina angambany de misy tranga ohatrany foana miseho fiainanao de tsarovy fa mety le ozony fantrana zay ny ao de ity ny teneniko amitsika androany misy olona na de fanan'olo tena opino o kristianina anompo an'Andriamanitra raha le olona no ninona no ny faneren'le fantrana sy le olana mandavataona tsy mety afaka de nan'olo tena izy hoe nde mba hivavaka anompo an' Jesosy isafidy anaradian'Andriamanitra ako de magada de ity tsy mbola tafavoaka ihany le fiainana mbola mahanitra eny foana izy sy ny taranany tsy mety tafita am'izay atao mihitsiny fa de ozina mandavataona ny fiainana ny olona misy ozony fantrana ihany koa de mazava be mahanitra moa tsy atambatra reny zany raha mba misy zavatra lehibe azo ny vola azo ny areo tsy ohatsy ahoana tsy navita nininina de lanilany tsy natambatra reny satria natosiky le ozony fantrana iala maika be iala vetivety eo ampelantanan'le olona izany fananana na vola izany ka na de manao ezaka mafy ara le ankonana manao ezaka mafy ara le fianakaviana manao ezaka mafy ara le olona mba edina ialana am'izany ozony fantrana na herina fantrana izany de izao tsy ho tafavoaka mihitsy le olona raha tsy efa tapaka io ozina io averiko tsara tsy ho tafavoaka mihitsy le olona na kristianina raha io betsaka ndre zay olona niaona tamiko zay maro be ny olona le fahitako niaona tamiko tsy teto Antananarivo ihany be de be ny olona miantso anay hoe tena ao anatina fantrana faratapiny ao anatina fantrana tena faran'zay tena hoe mandifotr'olona pino olona manana an' Jesosy io tsy vitso le olona hitako hoe manana ndraikitra lehibe tamy fivavahana azy fa de taratra eny foana ny ozony fantrana tsy mety afaka raha ny tena izy igny ariavana ozy ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe efa nampantraina Jesosy Kristy mba hampanakarena atsika ny fantrana mba hitahina atsika no neretan' Jesosy Kristy ny fantrana na neretan' Jesosy ny alahelo de mba hampanakarena ny olona zay mino azy zavatra tsapa nefa de zao be de be ny olona tompoko tsy zany mihitsiny tsy tsapa le fitahina takany eny Jakoba tsy tsapa le fitahina ara-tokantrano na arakasa na arabola ara-pananana takany Jakoba baiboly de niteny mihitsiny hoe de no tahin'Andriamanitra be zany Jakoba zany ary tsy Jakoba rery fa ny olona manompo an'Andriamanitra de natao endrika fitahina sy ny fanambinana nefany no ty ozina ity mbola mitambesatra de tsy ho tafavoaka zany olona zany na inona ezaka ho ataony betsaka amin'ny olona tahaka izany aza tompoko de ity efa mpatena tafita tamy fianarana mianatra be ny kely aina ohatrany navelan'le ozina ihany nandany fotoana ela nandany vola mianatra be tena tafita tamy fianarana rehefa tonga ny fotoana iasana tsy mahita asa ary misy ara moa de mikarama vary masakarabaky teny
tena mikarama vary masakarabaka teny tsorovavim-belona kely aminareo azao nisy mpivady zay zao ny ao anataniko izy ndray andro le olona hoe tena nianatra be mihitsy de samy tafita fianarana izy mivady nitady asa natetika teto Madagasikara zay mba sahaza ny diplômany sahaza ny fahaizany fisaky ny tonga amin'ny fotoana anaterana fangatahana asa sy ny mombamomba azy de tsy mahazo mihitsy tsy tafiditra mihitsy amin'ny manaraka itsony na ohatry zao natara kely ianareo ohatry zay foana tena antitra tena izy ny taranany tsy tafavoaka ny mitombo ny zaza vao mainka ny mitombo ny olana satria me mitombo ny ady tsy maintsy ndraiky entana de tonga tao fiangonana zay nisy any ataondrondra kely izy tam'izany fotoana de nitaraina tamiko le madama moa ny tonga tao de nivavaka ao anazy reo ary nitady tonga de nitsoroko be misy ozona ao aminareo mivady ary ozony io mahatonga anareo tsy mety mahita asa tsy mahomby nefa anareo mpanianatra be tatarainy tamiko zay daholo ny diplôma fahaizany izy mivady ny asa tokony ataony ny asa efa naiky tafiditra ny asa nidira fa tsy tavavoaka de tapako le ozony mbola vao mivoaka amin'ny varavara-piangonana ny antso anazy ny ramoseny tongavy anao fa misy asa vany an-dafy ary tsika mivady no raisiny de amapolo taona ny vavahany amapolo taona nandraindray ny asa visy tompo de tsy hoe tsy nahazo asa fa maninona atao ambadiky ny fanapahana le ozina de nisokatra ny fiainany minitra vitsy arabaky teny de nisokatra ny fiainany saorana an'Andriamanitra am'izao fotoa zao any ampitan-dranomasina izy mivady miasa amina toerana anankiray amina orinasa anankiray saorana ny tompo lehibe mihitsiny tena tahin'Andriamanitra arabaky teny tahiny ny tompo sady mandeha tsara ny ara-panahy raha ho avy Jesosy de tsena fiainana mandrakizay sady tahina ny vady aman-janaka satria nahazo asa tsara samy karama daholo izy roa de hoy aminareo zany de naninona kay re tompoko tamin'ny fotoana zay nikopa efa nivavaka izy nitaraina tamin'Andriamanitra izy tamin'ny fotoana nitondrany faniriny de naninona kay tsy azo le izy tsy Andriamanitra ny tsy name tsy Andriamanitra tsy nita fa no le ozona mbola tao tsy tafavoaka tsy afaka nandray fanafa tsy afaka nandray asa tsara de ohatry mihitsiny be de be ny olona na de nianatra be ara de mahantra foana tsy tafavoaka amin'ny asa tsy mety mananasa mihitsy misy ndray de na de nanolo tena mba hoe mialatsiny am'izao teniko zao hoe misasana de nanolo tena hoe tsy taky nefa andevin'olona miasa ho an'olona mihitsy de mahantra lalandafo mitrongo vao homana arabaky teny nefa n'olona mivavaka sady manompo an'Andriamanitra raha tojo an'izany ianao izay miainao n'ity fandarana ity de hoy aminao androany afaka ho tahin'Andriamanitra ianao mety manontany arytsika hoe inona kay ny fototra na tonga le ozina mety tonga teo fiainan'ny olona anisan'ny varavarana voalohany na tonga ozina de fampotsampy nataon'ny olombelona fampotsampy fanompon'Andriamanitra zay eo miandininy fa 20 teo hoe ka aza mivily ala amin'ny lalana andidiko anao izy ka hoe andeha anaraka Andriamanitra izay tsy fantatrao misy zany olona be de be nanompo Andriamanitra nanaraka Andriamanitra tezitra Andriamanitra manompo sampy ny olona fa tsy miankina amin'ny Andriamanitra velona misy nay sady mivavaka mbola miankina amin'ny zavatra hafa de lasa tonga ozina satria mampalahelo Andriamanitra hoe aprafesina izy misy ndray de ozina vokatry ny tenina laoko mivava mety nona famosavina noho tsy fakatoavana n'Andriamanitra sy ny tenina de mahatonga ozina izany mety tsy anao nanompo sampy fa ndray aman-dreny niteraka anao de mahatonga ozina ihany ko zany satria Andriamanitra manozina misy fiatraikany any amin'ny taranaka ny fanompo-tsampy izay nataony ny ray aman-dreny fa olana zany de zao tokony ataonao raha te ho tahina ka ho foana ny ozona aminao de ty ekeo aloha Jesosy voalohany ekeo toro famonjy ny fiainanao faharoa tsy maintsy tapahana amin'ny anaran'i Jesosy le ozona mampahory anao amin'ny fahantrana ary fahatelo miantso anao zahay tongava mamonjy fotoam-bavaka fa amin'ny fiangonana misy fanapahana ozona sy fandravana san-devoly de izy fitahin'Andriamanitra ho anao ambadiky zany tongava ianao fa amonjy anao Andriamanitra ary vavaka aminao izay mpanompon'Andriamanitra ary afaka iona aminay moa anao de numéro telefôny efa mandeha amin'ny écran io de afaka miona aminay anao raha te hona mivatana aminay ka andaotsika hivavaka ary de araky ny fampanentako teny aloha hoe hivavaka ho an'ny marary sy ny olona ao anaty olana sy ny ady raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny teninao sy nampitondrainao ateto misaotra tompo mamindra fo amin'ny olona zay marary mamindra fo amin'ny olona manana olana amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozina zay mitondra aretina mitondra olana mitondra ady mitondra fahantrano foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany ozina zany tapatapaka sy rava ary tsy mitoetra amin'ny fiainan'ny olona itsony stranona amin'ny marary vahana ny olana mpandresy zay manana ady sotra tompo amen filazana farany de zao izay fiangonana re fiandrona kely de manana fotoam-bavaka isaky ny atalata amin'ny ray ora sasany alakamisy amin'ny ray ora sasany fotoam-panafana ranoray fa ny alahady mifidirana inefatra amin'ny fito amin'ny sivy amin'ny raiky amby folo ary amin'ny ray ora sasany tolakandro ireo fotoana ireo dia
tena isy fanafana lehibe ho anao ny alahady amin'ny fito sy am'raika amby folo zao de fotoam-panafana manasa anao zay sady isy tenin'andriamanitra ampiorenananao ampianananao famarinana kanefany isy vavaka lehibe ataonay eo anao ao andrapahanandre oziny andravana ny asany devoly zay mamatotra anao ny fanrinay sy ny tanjonay de hoe ahitan'andriamanitra miasa ianao ka ho tahin'ny tompo ary mba hitsenan'ny kristian fiadanana amin'ny fifaliana rehefa tonga ny am'raha olanitra izy ko tongava tompoko ao fa misy ny anjaranao ao am' jesosy kristia de samia ho tahin'andriamanitra avokoa averiko zany hoe talata sy alakamisy fotoam-panafana isaky ny am'ray ora sasany amin'ny fiangonana refia androndra kely fa ny alahady am' fito am' sivy am' raiky amby folo ary am'ray sasany de misy ny fotoam-bavaka lehibe izay ataonay ka de samia ho tahin'andriamanitra indrindra teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely